Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara izy tamin'ny zanabolana mbola misesy hatrany aloha ny fandalovana rindraona ato atsimon'ny Madagasikara ato na zany mipetraka hatrany ny orana tandrindraona amin'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara iny indrindra amin'ny maraina be sy ny takariva saika hita taratra foana zay ato anatin'ny herinandro izay hodiavintsika ity ny zavitany saika tena mibatoerana kokoa ho an'ny havoatany sy ny atitany atsinanan'ny Madagasikara manoloan'izay dia mety hidina hatrany aloha ny maripana ambany indrindra raha ho an'ny havoatany sy ny atitany atsinana Madagasikara zay mety tonga hatrany amin'ny 2 degré Celsius zany indrindra ho an'ny faritry vakinakaratra iny ny maripana ambony indrindra kosa no hiakatra indrindra ho an'ny havoatany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara ary koa ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo iny atao anatin'ny herinandro no ahitana an'izay amin'ny ankapobeny. Toy izao ny toetry ny andro tsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny zavona ny faritra loatra mangoro analamanga itasy bongolava vakinakaratra moromané matsiatra ambony iorom-be ary ny faritra anosy torak'izay ihany koa ny atitany faritra atsimo andrefana mety hitanan'izay ihany koa ny atitany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ny aorinan'izay moa dia ny masoandro no hibatoerana ho an'ny faritra savasy ny any amin'ny faritra Ambatsoa kosa indray dia mety hisy ny atandrivindraona mandalo amin'ny maraina be fa misava miandalana ihany moa zay rehefa atoandro ho an'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia ny masoandro no hibatoerana tanteraka ho an'ny rapiso atolakandro mbola mety ahitana atandrivindraona hatrany aloha saingy somary atsimo kokoa mety isin'izay any faritra analanjirofo sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no hibatoerana hatrany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay 4 degré Celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry vakinakaratra mety tafidina hatramin'ny 2 degré Celsius kosa nefa ho an'ny faritra nany any amin'ny distrikany Ambatolampy ho an'ny ambiny kosa indray dia manodidina ny 10 hatramin'ny 1 degré Celsius eo ny maripana ambany indrindra ny ambony indrindra kosa indray dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 5 degré Celsius zany amin'ny faritry matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry vakinakaratra raha toka mbola mijanona eo amin'ny 1 degré Celsius eo ho an'ny faritra analamanga ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy kosa indray 9 degré Celsius any amin'ny distrikany Taolanaro ary tafiakatra hatramina 17 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoan'ny atsinanan'ny Madagasikara iny torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara izay midina hatrany amin'ny 9 degré Celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay ny ambiny dia saika mahery ny 18 degré Celsius avokoa aloha zany ny maripana ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alarobia mbola misy hatrany ny zavona ho an'ny atitany Madagasikara sy ny atitany atsinanany nosy iray manontolo iny misy ihany koa ny orana malefaka izay mandalo any amin'ny faritra Sava Ambatsoa analanjirofo ary ny faritra atsinanana ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no hibatoerana aoriny zavona mazava ho azy dia ny masoandro ihany koa no saika hibatoerana tanteraka amin'ireo faritra ireo. Ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay 2 degré Celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra vakinakaratra 7 hatramin'ny 12 degré Celsius kosa ho an'ny ambiny raha ny eto avoatany hatrany tafiakatra hatramin'ny 19 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny eto avoatany hatrany ary manodidina ny 19 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny any amin'ny tapany atsimony nosy iray manontolo iny ho an'ny tapany avaratra andrefana kosa indray dia misy mahatratra hatrany amin'ny 4 degré Celsius ho an'ny faritry Sofiasy ny any amin'ny faritry Boeny ho an'ny alakamisy ary amaranantsika azy maina tanteraka aloha ny andro amin'ny ankapobeny zany akoatry ny faritry Savasy ny faritra Ambatsoa analanjirofo izay mety ahitana tandrivindraona mandalo hatrany mety hisy ihany koa ny tandrivindraona mitoetra any amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra anosy ny ambiny moa dia maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay tsy miova ny maripana ambany indrindra raha ho an'ny avoatany misy fidinana kely kosa nefa ho an'ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny atitany faritry matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry vakinakaratra manodidina ny 18 ka hatramin'ny 19 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra raha ny any amin'ny tapany atsimony nosy ary 19 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ho an'ny morontsiraka avoan'ny atsinanana sy ny tapany avaratra atsinana Madagasikara iny mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra saika hitantsika any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara avokoa izay maripana ambony indrindra izay ny météo tamin'ity an'io ty ary rapiso ray fotoana manaraka veloma.